Merhaba tompoko lafinaritra tompoko vavy dia mbola akafaliana indray no izarana amintsika rehetrarehetra ny vaovao mahakasika ny mety toetriny andro ary amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay ary raha ho an'ny 3 andro manaraka aloha dia somary isongadina indray ny volon'andro fahavaratra, izany hiverina ny oram-baratra, ny orana mitsitokotoko izay mety anankotroko amin'ny faritra maro manerana ny nosy ao anatin'izay 3 andro izay faritra vitsivitsy isa no maina amin'ny ankapobeny. Hojerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany izay toetriny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina ary dia misy alohan'ny orana tandrivon-drahona ny vao maraina ho an'ny morotsiraky ny faritra Sofia sy ny faritra Obeny. Ao ihany koa misy izay tandrivon-drahona izay aty amin'ny morotsiraky ny Antalana, Lanjorofo, Atsinanana sy Vadivavy ary Fitovinany iny. Aty amin'ny ilana Tsanana Voatany no somary mandraondraona kely fa ny ankoatr'izay kosa dia ny masoandro mibalika no mibahan-toerana. Ny tolakandro amin'izay rapitso izay ihany ary raha mahakasika an'izay araky nambarantsika teo dia misy zany ny oram-baratra amin'iny avaratra andrefana sy andrefan'ny nosy manontolo tandrivon-drahona mety anankotraka ihany koa ny aty amin'ny ampovoatany sy ny ilana Tsanana nosy rehetrarehetra iny. Aty amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy no maina amin'ny ankapobeny raha ny tolakandro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray zany dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Voatany, raha toka 7 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka Atsinanana, 9 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny. Ny mafana indrindra dia mahiva tanàna 30 degré Celsius. Toy ny toetr'ny andro ihany ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mitoy ny orana tandrivon-drahona mety anankotraka manerana ny nosy ankoatra ny aty atsimo zany ny faritra Androy aloha sy ny anosy no maimaina amin'ny ankapobeny. Ny maripana vao vinavina raha ho an'izay alatsinainy izay dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 hatrany ny ambony indrindra aty amin'ny faritra Voatany, raha toa ka 19 ka hatramin'ny 17 ny morotsiraka Atsinanany nosy, 17 ka hatramin'ny 30 aty andrefana. Ny mafana indrindra kosa dia mahatratra 30 degré Celsius any maheva tanàna any dia 30 aty amin'ny faritra Androy aty. Amarana ny toetriny andro ho an'ny talata kosa indray dia aty atsimo hatrany aloha no maina, izany hoe ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana mahazo ny faritra Androy sy ny faritra Anosy iny. Fa ny ankoatran'izay kosa dia misy tandrivon-drahona mety arankotroko avokoa. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny rapitso ary dia manodidina ny 13 ka hatramin'ny 15 ny ambony indrindra ny Voatany, 17 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka Atsinanana, 17 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefana. Aty avaratra no mafana indrindra maheva tanàna sy Antsohihy zany mahatratra 30 degré Celsius. Dia makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany ary manasanao hatrany hanaraka ny page Facebook Fohibe famantarana ny toetriny andro, ao ihany koa ny YouTube Météo Madagascar ary ny tranoko ala www.meteomadagascar.mg ary indrindra koa ny application mobile Madagascar Météo Madagascar officiel. Makasitraka anao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.